Niraisiny président Cyril Ramaphosa moa zany tsika tamin'ny omaly fitsidiana arakasa moa zany natao tany dia maro ny zavatra ny fanakalozana hevitra tao ny fomba mba hitongavantsika makany amin'le repoblika vaovao tadiavitsika zay tao koa moa zany ny fangatahantsika malagasy ny fanampiana mba hanasorana n'le ataontsika hoe sazy kely sisany amin'ny Union africaine satria fantatsika fa ny Afrika Atsimo anisan'ny firenena matanjaka eto Afrika ary manana ny maizy azy amin'ireny fikambanana reny dia ny SADC sy ny Union africaine zany dia nanaiky izy ny hanampy antsika amin'izany nanaiky koa izy ny hampiditra atsika ho partenaire ao anatin'ny BRICS io sy ny hampandray anjara atsika amin'ny sommet izay hatao any Inde amin'ny volana Jona sy Jolay. Ankoatran'izay moa zany dia ny fanekeny ny fanolorantsika ambassadeur vaovao apetraka any Afrique du Sud narapitso dia rapitso arao izy ny famaliny dia raisinay ny ambassadeur anareo. Ankoatran'izay moa dia maro ny fihaonana toy ny nataonay tany Abu Dhabi dia maro ny opérateur ny mpandraharaha izay te hiasa ty Madagasikara niaona taminay be da be izy ny tany misy ny resaka siramamy vita amin'ny fary zany izay nandrosolonay ny hevitra ny mba hijerevan'zareo mikasika ny sirama ny fiaraha-miasa azo atao famelomana ny sirama io dia misy solotenatsika mety afarany any amin'ny herinandro dia orinan'izay izy makaty amintsika tia mijery ny fomba azo anaovana ny sirama io. Misy koa mpandraharaha izay afaka mamboatra lalana izy ihany mahita ny financement ny fomba hamerenana ny vola no mety mbola ifampiresana fa ny nangatahako tamin'izany dia ny fanokafana ny lalana makany Maintirano zay ny nangatahana mbola miandry ny fitongavana etiko tsika ny anaovana sonia ny taratasy fiaraha-miasa miaraka amin'io entreprise io. Misy ny entreprise société izay te hiasa eto amin'ny resaka téléphonie mobile sy ny connexion zany dia hoezahanay ny hanala ny sakana rehetra izay mahatonga ny ataontsika hoe monopolisation mialatsiny amin'ny teny vahiny monopolisation io secteur anankiray io hoezahanay esorina malakilaky ny texte izay manakana an'ireo vahiny ireo tsy afaka hiditra eto mba hahafahantsika mampidina ny vidiny io fifandraisana sy ny internet io. Manaona ny tompony mikasika ny fifanarana ara-barotra amin'ny ankapobeny efa na izy tompony moa efa nilaza hoe fa fatany amin'ny 770 nefa nisy fiaraha-miasa entre nio firenena anankiroa io dia Madagasikara sy Afrique du Sud zany dia miezaka ny hanohy azy tsika ary ataontsika hoe nampiseho fahavononana izy matoa izy vonina andray ny ambassadeur atsika malaky dia malaky hoezahana daholo zany toy ny fangatahan'ny diaspora any Afrique du Sud moa ny anisina an'ilay sidina direct Tananarivo makany Pretoriana Johannesburg tsy fantatro moa zay mety fifanarahana fa mbola kirosoana daholo zany rehefa tonga tsikelikely eto reo mpandraharaha izay te hiasa eto Madagasikara ny aona taminay. Za moa tsy miteny matona anatitra reto ministra reto ngamba hoe tsy rehetra nanatitra ny ministra nanatitra daholo ro nanatitra daholo ro ohatr'izao ihany koa ny nanatitra teo raha tsy diso fampifanohatra amin'ny zavatra eny tany amin'ny Facebook zany ny zava-nisy tany raha ohatra zaraina amin'ny ankapobeny mba matofina ny Facebook moa dia mba tiako tenenina za zany rehefa mamaky azy io dia mba mekely
za tsy mitovy amin'ny olona masika fa ohatrany mba mitondra fiomezana kely hoa le mamaky Facebook indraindray satria lasa ohatrany tsy le Madagasikara mandroso ny resanao mba hampandrosona ny resanao fa zavatra mampiome mampitokiky ho izy mazenga zay dia isaorananjareo mampitokiky fa za dia nisy nanatitra teto ireo gouvernemanta reo nanatitra teto dia ny tany ivelan'ny tany moa dia zay fantantaraiko anareo zay zavatra miala tsy mindry lan'le teny vahiny pozitifa miabo ny zavatra natrehinay tany fa tsy zavatra hoe tsy araky ny tantarany sasany pozitif ho an'ny Madagasikara ny natrehina tany